Dia mbola antoko eto ny nofy tapany faharoa izay niazoko tamin'ny 24 décembre dia mbola momba an'izay hoe fanafody izay ihany. Amen. Tao anatin'ilay nofy izany nahita vehivavy anankiray indray aho. Ankoatran'ilay iray teo zany dia vehivavy anankiray indray no hitako sahirana izy. Amen. Sahirana izy nitady fanafody. Sahirana izy nitady fanafody etsy sy eroa dia nanantona izy nitady fanafody. Mila fanafody aho izy, mila fanafody. Amen. Dia zaho ohatrany tiako hoe nahita fanafody zany aho, nahita fanafody aho aloha, hitako nanome fanafody azy aho, nanome fanafody azy. Amen. Dia nofo zany nampody ny tompo indroa tamiko. Amen. Dia angataka amin'ny tompo dia niteny omeny moa zany satria manandrify an'ilay fanafody, manandrify an'izay hoe fanafody izay, ny olona mitady fanafody dia ny olona marary. Amen. Ny vehivavy ihany koa dia oharina amin'ny fiangonana. Maro ny fiangonana ankehitriny dia zasy ianao. Maro ankehitriny no marary ara-panahy, marary ara-nofo. Amen. Ao ny tratry ny aretina tena hoe aretina ara-nofo, marary tsy salama. Ao ihany koa ny aretina ara-panahy dia ilay voafatotra amin'izao fiainana izao, amin'ny adalana maro samihafa. Voafatotra ianao te hiala. Fa hitako io vehivavy anankiray io, sahirana izy nitady ahy, nitady olona etseroa aloha izy, dia avy eo sahirana nitady ahy, nitady fanafody. Amen. Ka eto zany dia milaza amintsika tadiavo Jesosy. Amen. Jesosy no tadiavintsika voalohany. Marina antsika fa mitady satria ilay mpanompon'Andriamanitra, ampiasain'ny tompo. Amen. Dia efa afaka mampahery antsika koa ny teny zarainy, ny teny omena satria ampiasain'ny tompo izy, rahan'ny tompo. Amen. Fa ianao ihany koa zany mila mitady an' Jesosy ihany koa ianao, satria Jesosy vonona hanafaka anao, Jesosy hanafaka anao, Jesosy hamonjy anao, Jesosy hanasitrana anao. Ninona ny aretinao? Hitako ilay vehivavy sahirana izy nitady fanafody nakany amiko. Amen. Dia nanome azy fanafody. Amen. Ka ilay tenin'Andriamanitra teo niverina zany ilay tenin'Andriamanitra, ilay nofo nomen'ny tompo. Ka ho atsika fiangonana, ho atsika na dia mbola tsy nandray an' Jesosy. Amen. Jesosy tsy tonga hiantsony marina ho izy fa ny mpanota hibebaka. Vonona izy handray anao raha vonona ianao hiala amin'ny ratsy rehetra. Vonona Jesosy mampitsotra ny tanany aminao. Amen. Ianao ihany koa efa nandray an' Jesosy, efa malala an' Jesosy ianao, nefa mbola matsapa zany ianao, mbola voafatotra, mbola tsy afaka mandeha amin'ny fahamarina, ny fahamasina, fatahorana an'Andriamanitra. Dikan'izay ianao mbola mila an' Jesosy ianao bebe kokoa, mbola mila mitady an' Jesosy ianao. Amen. Tahaka an'ilay vehivavy hitantsika narary nandeha nitady an' Jesosy izy, ny lambany ihany no kasiny dia sitrana izy. Amen. Amin'ny farany herinao tadiavo Jesosy. Araka ny teny ao Matio izy milaza hoe tiava ny tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra. Amen. Rehefa tiavintsika Jesosy ka tadiavintsika amin'ny fo tokoa dia mahita azy tsika. Amen. Vakiko ilay tenin'Andriamanitra teo ihany eo amin'ny andininy Matio toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny 17. Vakiko indray mandeha zany io. Amen. Efa nomeko teo amin'ilay nofo tapany voalohany dia amin'ny anarany Jesosy, ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara nipetraka tamin'i Jesosy mba hampianana. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota. Ary raha nandre izany Jesosy dia nanao hoe tsy ny finatra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Haleloja. Fa mandehana ka mianara izay hevitra ny teny hoe famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra.
Haleluya. Fa tsy tonga hiantsony marina aho fa ny mpanota ibebaka. Haleluya. Ka Jesosy zany, Jesosy tonga teo amin'ny mpamorehitra, tonga teo amin'ny mpanota hitaona an'izy ireo ibebaka. Tsy hoe nandeha Jesosy nipetraka an'izy ireo ka niaraka hoe hamorehitra hiaraka am'izao ireo, hiaraka andeha hoe satria ny mpamorehitra sy ny mpanota hiaraka hanota am'izy ireo tsia. Fa tonga Jesosy teo am'izy ireo hamonjy an'izy ireo, hanafaka an'izy ireo, hanasitrana an'izy ireo. Amen. Aleluya. Misy afatra amiko sy aminao le afatra tonga. Ho atsika kristiana, atsika nandray Jesosy dia nataontsika hitaona ny olona ao amin'ny Jesosy. Tsy tsika indray no andeha anaraka ny fanaon'izao tontolo izao, tsy tsika indray no andeha hiverina amin'izay fanaloa atsika, raha miaraka mpanota atsika, raha miaraka mpijangajanga atsika, fa isika no atao hitaona an'izy ireo ao amin'ny Jesosy. Satria Jesosy tonga hamonjy sy tady ny very, Jesosy ny tonga hanafaka sy hamonjy atsika. Amen. Ary tsy ny marary ho izy, tsy ny finaritra ho izy no mila mpanao fanafody fa ny marary. Aleluya. Ka nizaniza zany izay hoe mangetahita an' Jesosy ianao, tahaka nitako amin'ny nofy le vehivavy mangetahita mitady an' Jesosy. Mangetahita ianao teo afaka amin'ny ratsy, mangetahita ianao zao miheno zao video zao, mangetahita ianao teo afaka. Vonina Jesosy hanafaka anao, vonina Jesosy hamonjy ny fanahinao. Aleluya. Satria mila vonjy io vehivavy io, sahirana ny dododo. Haleluya. Raha ianao zany vehivavy zany, raha ianao zany vehivavy zany, raiso Jesosy ao amin'ny fiainanao, raiso Jesosy fa vonina izy hamonjy anao sy hanafaka anao, vonina izy hanafaka amin'ny fahotanao rehetra. Na dia inona ny ota vitanao, na dia nijangajanga ianao, na nangalabadin'olona ianao, na namon'olona ianao, vonina Jesosy, aleluya, hanafaka anao. Fa tonga izy hanafaka, hamonjy. Tsy tonga hiantsony marina izy, fa ianao ilay mpanota mba hibebaka ka hiala amin'ny ratsy fanaonao. Amen. Ho atsika rehetra, rehefa nandray an' Jesosy ihany koa ianao nefa mbola tsapanao, fa mbola miaroaro amin'ny fahotana. Amen. Vonina Jesosy hanafaka atsika, vonina Jesosy. Amen. Vonina izy, eo izy. Amen. Ianao ilay mila fanafody, ny fanafody voalohany indrindra dia Jesosy. Jesosy ny fanafody meko anao, Jesosy ny vahaolana omeko anao. Haleluya. Hivavaka atsika, hivavaka. Ho atsika rehetra mangetaheta, ho atsika rehetra mitady an' Jesosy, manana faniriana te hita an' Jesosy. Amen. Hoy Jesosy aminao, hoy Jesosy aminao ty androandroany ty. Tonga izy hamonjy anao, tonga izy hanafaka anao. Hivavaka atsika. Andriamanitra tsara indrindra ianao, Andriamanitra mpanafaka ianao, Andriamanitra mpamindra fo ianao Jesosy. Tsy tonga hiantsony marina ianao araka ny teninao Jesosy, fa ny mpanota hibebaka. Ary tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody izy ianao Jesosy, fa ny marary. Ka nizaniza marary amin'izao fotoana izao, na marary ara-nofo, raha marary ara-panahy Jesosy, ho vanginao ny tokantranony, ho vanginao izy amin'izao alina izao Jesosy, vangio ny herinao Jesosy, vangio ny famindraponao Jesosy. Ianao hamangy azy, ianao hitsidika azy Jesosy malalo, ka ho afaka ny aretina, ho afaka ny aretina rehetra, ho afaka ny fahotana rehetra, ka hanolo-tena ao anao izy, handray anao tompo sy mamonjy ao amin'ny fiainan'izy Jesosy malalo. Anaiky anao izy amin'ny molotrany, anaiky anao izy amin'ny fony, ka andeha araka ny sitraponao, ka andeha araka ny fahamarinanao. Haleluya. Jesosy, maro ny mangetaheta anao, maro ny te ho afaka, maro Jesosy, fa mila anao Jesosy androso amin'izany tokantranon'olona izany, mila anao androso amin'izany tokantranon'izany olona izany ianao mahita azy Jesosy, ianao
mahafantatra azy Jesosy. Izaho tsy mahalala fa ianao mahafantatra. Ho an'izany vehivavy mangetaheta zany Jesosy. Izay fiangonana ihany koa no hoarinao amin'ny vehivavy. Ka izay rehetra mangetaheta ho afaka Jesosy dia afao ny fatotra mamatotra anay Jesosy. Amigeja ny ota, amigeja ny fahotana, afao izay Jesosy. Haleluya. Misaotra Jesosy. Misaotra Tompo. Haleluya. Amen. Misaotra Jesosy. Haleluya.